Hoetsika maneho ny fandarana amin'ity rivariva ity dia ny taranja rugby na ny baolina lavalava tanterahana ny alahady io avy zao etsy amin'ny kanja ny Makian-Dota-Penakary. Ny lalao manasa-dala ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara taranja rugby na ny Gold Top 20 efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka amin'izao fotoana izao ireo ekipa efatra hiatrika an'izany akatoky ny famaranana izany. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny namana Norbert Rakotomalala makasika ireto ekipa efatra ireto. Sary vaovao mbola tsy fahitan'ny mpakafy lavalava mihitsy no iseho mandritra ny lalao manasa-dalana izay katrohan'ny TFA anaty azo sy ny knapsa eo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny top 20 ho an'ny fédéral voalohany. Lalao izay ho tanterahana ny alahady 7 janoary 7 roarivo zao eny amin'ny kianja Makian-Dota-Penaka. Malaza ho nangorona ireo mpilalao sanga ny teto Analamanga mantsy ny knapsa. Tsy adikevitra tokoa zany satria dia toa karazan'ny ekipa pirenena kely tanteraka mihitsy ny knapsa. Araka izany dia ampionieriny sy ny tanjany ny knapsa anaporofo fa eo ampelantanany tokoa ireo mpilalao mahay tanora eto Analamanga. Ao anatin'ny fanomanantena ny raha teo ny amin'izao fotoana izao ny ekipa Rototo isan'ny tena amafisina hoy ny mpanazatra ny knapsa dia ny lafiny ara-tsaina satria quartier isan'ny mangotraka no ilalaovana. Noho izany dia efa vonona amin'izay zavatra mety hitranga rehetra izahay. Ho an'ny pilikely avetsy anaty azy kosa indray dia vonona ihany koa izy ireo hiatrika ny knapsa. Na ny solonanarana entin'izy ireo ary dia efa isan'ny mampiroro ny fanandrina aminy sakay pilikely izay midika avy hatrany fa afana ny lalao. Ny lafin'ny teknika dia masaka ho ny mpanazatra fa ny fanomanana ara-batana no tena mila amafisina. Mila tanjaka ilalao amin'ny knapsa io hoy izy ireo ka efa mimona faratra amin'izany ny TFA anaty azo. Lalao nahazatra ny mason'ny mpakafy nandritra ny taona maro kosa ny lalao manasa-dalana ilany izay katrohan'ny COSFA sy ny FTM Manjakaray. Efa diso ny fankafantatra tsara ny Rotota eo amin'ny tanjaka sy ny fomba filalao. Raha tsy ivona dia ny Rotota no nisolo-tena ny Madagasikara teo amin'ny fiadina ny amboaran'ny ranomasimbe indianina ary amboloza izy ireo ihany koa no niatrika ny lalao famaranana izay nahavoaositra ny FTM ho tompon-daka ny ROI. Anisan'ny fandraisana dia azo lazaina fa mitovitovy ihany ny Rotota. Araka izany dia angotraka ny lalao ary tsy ho vita mora. Ireo filevana roa tafavoaka amin'ity fifananana ity no nisolo-tena ny Madagasikara eo amin'ny fiadina ny tompon-daka ny ranomasimbe indianina.